Fa hiratra kely ny masoandro ny ireo tokantrano mahantra miisa 500 mahery ato anatiny enim-bolana isitraka 5 alina ariary isam-bolana izy ireo mandritra izany fotoana izany. Avy hatrany dia lela-vola no omena azy ireo ka omaly no nahazo izany ireo olona sahirana. Avy ao anivony boribory-tany fahadimy avy amin'ilay tetikasa Ankohonana Miarina izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola no ahazoan'ny governorana Analamanga manao izao fanampiana izay azo lazaina fa mipaka avy hatrany amin'ny olona izao. Ny antsiprian'izay. Tokantrano miisa 500 mahery ao amin'ny boribory-tany fahadimy no isitraka voalohany ny fanampiana Ankohonana Miarina raha ny fanazavana isy olom-bavam-bahoaka any an-toerana. Miova amin'ny mahazatra ity fanampiana ity, lela-vola avy hatrany no omena ireo mahantra ary mandritry ny enim-bolana. No mafisy ny naivo raha olodinina sy olom-bavam-bahoaka avy ao amin'ny boribory-tany fahadimy fa nofatenana mihitsy ireo olona tokony isitraka izany amin'izao fahasahiranana ateraky ny krizy ara-pahasalamana izao. Fao anatin'ny enim-bolana zany dia mandray 5 alina ariary izy ireo. Any androany dia amin'ny 500 mahery eo nisitraka an'izany fokotrano mora rano sy vandry ary mandresaky ny orala izy mba tsy famosehana be zany hoe fanelanelana atenga eo hatrany any amin'ny roa any zany 20 isaky mandeha ny fizarana nisy ity tsinjarana an'io fa ireo tena sahirana tokony isitraka an'izany no mahazo an'izy ity tsisy risoriso na namanamana na avakavana fa tena efa nisy ny sivana izay natao. Famatsim-bola moa zany dia avy amin'ny banky iraisam-pirenena fanampiana nomeny fitondram-panjakana malagasy. Samy manana ny tsinjarany sy ampiasan'ny fanampiana moa ireo olona izay misitraka ny Ankohonana Miarina. Misy ireo izay tsy maintsy hanao tahirikely itsinjovana ny mety ho tampoka raha ny fanambarana nataon'izy ireo hatrany. Ao kosa ireo izay mampiasa izany hividianana ireo izay ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Mampisaotra betsaka ny ihany aloha na tena raha amin'izao sahirana karaha-makeny mba manasalamba iny nataon'ireo tena dia raha indray no arakaraka ny mampanasalamba hoe raha ndray 3 arivo raha ndray 4 arivo. Voalohany tena ihany nefa tena anazy izay sao dia sakafo tena ampiasaina anazy. Io ny manampy anazy satria zaho sasavona lena atao indraindray misy asa indraindray tsisy. Notanterahana teny amin'ny Coliseum Manala Mahitsy Mohomaly ny andiany voalohany amin'ity fanampiana Ankohonana Miarina ity ary mbola hitohy manerana ny boribory-tany rehetra izany raha ny fanazavana. Nanararoatra ity fotoana ity ihany koa ny governorany faritra Analamanga nanentana ireo ny tompon'andraikitra rehetra mba nahoezaka tahaka ireo hanampiana ny olona sahirana rehetra. Manana anjara andraikitra ny olom-boafitsy sy olom-boatendry hoy izy anampin'ny filoham-pirenena indrindra amin'izao ady hatrehana amin'ny coronavirus izao. Tena mila topitsika rehetrarehetra na ny olom-boafidy na ny olom-boatendry ny filohan'ny repoblika amin'ny ezaka izay atao na izy tsy miandry izy na lahady na sabotsy fa miasa foana dia mampieritreritra antsika rehetra tompony andraikitra zany tokony anaraka amin'ny filohan'ny repoblika itsika.